Ny zavatra rehetra zany mety ho azo terena fa tsy any amin'le izy tafavoaka fa any amin'le enao a tafajoro ao amin'ilay ny lan'Andriamanitra an'le izy a sy le lalana zay nisokafany. Tsy haiko raha azontsika zany zay mahatonga antsika asain Jesosy miverina amin'ny fiombonana satria raha sendra mahamaha olana ianao ivelan'ny fiombonana dia hiandry ianao Andriamanitra ao amin'ny fiombonana. Ataony toy ny tsy misy zay rehetra natrehanao sy nalianao fa hiandry ianao amin'ny fiombonana izy. Ianao zany misisika be hoe ohatra ohatra zany ty taratasy ty mila avoaka mila mandoha vola kely zany zao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nefa ianao raha mandoha vola tena mivoaka le taratasy fa Andriamanitra hiandry ianao amin'ny fiombonana hampafantatra anao hoe tsy nety iny satria tsy iny le lalana. Mety hitentsika hoe kalizany pasteur tsy possible intsony mbola possible ka. Sokafony ao anatinao dia aza vela ho fafany zao tontolo zao ny finoana fa zay ho sakana zao tontolo zao hampanotanao Andriamanitra mbola afaka anokatra lalana atateraka le zavatra angatahanao araka ny sitrapony. Dikan'izay sady mivaly le izy ny tsy manota ianao. Tena kekinao possible hoe sady mivaly le zavatra hoe ny tsy manota ianao hoe. Androany zany Andriamanitra mampatsiary fa tsy any amin'le mivaly le zavatra fa any amin'le hoe mitoera ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jaona toko 10:10 Jaona toko 10:10 sokafo kely ny Baiboly anao rappel vetivetsika ny 14 amin'aran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Hitanareo amin'izany zao fa tsy toetra le izy fa fiombonana aloha. Dikan'izay tsy hoe tsara toetra ianao nefa tsy niombona. Tsy zay mety ho endriky ny fahatsara toetra iainanao nefa ianao mahatsapa fa tsy niombona taminy ny aina n'le toetra. Ny mahasarobidy an'le communion dia ianao tonga saina fa tena miaraka amin'Andriamanitra. Vokatry ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tena kekinao vokatry ny fiarahanao amin'Andriamanitra hoe dia misy vahaolana eo an'lo maso ny toetranao ny fanananao teny tafatoetra ao anatinao. Mpamaky Baiboly zany ny olona ho any an-danitra zany mpamaky Baiboly. Tsy hoe mpamonjy fotoana sy mpanao amen fa mpamaky Baiboly. Tsy mipitory teny ihany ny mamaky mba afaka hitory satria mipitory teny koa aloha mitory tokony efa mpamaky Baiboly. Fa ny mpiaino sy ny zanak'Andriamanitra rehetra tokony manam-pahatsapana hoe sakafom-panahy ho an'ny aiko sy ny fanahiko ny teny izay vakiako sy ampidiriko ato anatiko. Tsy mbola miteny hoe toriteny fozy aho hoe tenin'Andriamanitra vakiana. Teneno akaikinao mila mamaky Baiboly hoe. Nampanoratra ny Paoly apôstôly Jesosy ny teny hoe mandra-piaviko izy tandremo ny famaky teny. Ao anatin'le vavaka no iresakitsika. Le 14 teo ozy Jesosy raha vao tsy manana communion amiko nareo dia tsy afaka mamoaka ny toetrako. Le 17 ao aorianan'ny communion vao tafapetraka ny parole na ny teny. Io zany tsy tsenjery. Tsy tsenjery tsy corvée, tsy punition.
fa raha voazay izy tsy tafatoetra satria ianao mihitsy ny tokony ho tia an'le teny satria tianao Andriamanitra. Dia le fahatelo momba n'ilay vavaka. Rehefa mandinika tsika ny zavatra tenenin Jesosy dia ndao hoe jerevantsika ohatry ny ahoana ny tenenin Jesosy tamin'ny Petera. Zao ny tenenin Jesosy tamin'ny Petera. Teneno akaikinao ohatr' izao mivavaka Jesosy hoe. Tsika zany tena marina moa dia maka modèle foana eo amin'ny fivavaka Jesosy. Luc 22:32. Luc 22:32. Inaran'i Jesosy nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Jereo tsara fa ny tonom-bavaka nentin' Jesosy dia tsy izay manjo amin'ny Petera fa Petera. Rehefa mitondram-bavaka olona ianao na zavatra mitranga dia le olona nentina amam-bavaka. Iny tsara Petera ny nentin' Jesosy amam-bavaka fa tsy hoe fiemorany. Izy mihitsy Petera, personne le izy. Tsara ny tondram-bavaka firenena fa mpitondra nentina amam-bavaka sy vahoaka, mpiasa-panjakana sy manam-pahefana, olona nentinao amam-bavaka. Atsangany tanan'izay maheno tsara hoe rehefa hivavaka ianao ho amin'ny fianarany zanakao, ataoko an'izay le izy, dia tsy ny fianarany aloha no entina amam-bavaka fa izy mihitsy. Tsy ny sekoly aloha hoentina ihany zany après fa ny talentssekoly, mpampianatra, ny mpandraraha-piara-miasa mampiodina ny sekoly, ny mpianatra, ny ray aman-dreny mpianatra, hitantsika amin'izay le olona. Alleloia. Rehefa mivavaka ho ana tokantrano sy ankonana ihany koa ianao zany dia tsy hoe taio le tokantrano anakohanina ohatra. Tsy ratsy zany, afaka mangataka an'izany. Fa ny mamaika an'Andriamanitra voalohany dia zao taio ny olona rehetra ao amin'ilay tokantrano. Ao eto Jesosy dia miteny mba tsy ho levona ny finoanao. Zany hoe anisan'ny tonom-bavaka tian'Andriamanitra hoe tsika rehefa mivavaka ho an'olona tsika dia ny finoany. Wow! Mba tsy ho levona ny finoany le olona izay entina amam-bavaka. Ny finoana mantsy dia isan'ny solika anankiray voalaza fa tokony ho tehiriziny Virjiny 5 endry eo am-piandrasana ny mpapakatra. Satria io Jesosy amin'ny Luka 9:20 fa raha hiverina ny zanak'olona ahita finoana izy. Dikan'izay anisan'ny zavatra jeren'i Jesosy rehefa hiverina izy dia ny finoany. Tsy mbola hoe mifanompony fa ny finoany. Sarobidy eo imason'Andriamanitra ny finoan'ny olona anankiray. Izay no mahatonga ny finoana tokony ho isan'ny tonom-bavaka ifampitondrantsika amam-bavaka. Ahafahanao mivavaka ho an'ny ankonanao, ahafahanao mivavaka ho anao, ahafahanao mivavaka ho an'ireo olona izay apetrak'Andriamanitra anatin'ny fonao. Anankiroa zany izay zao voalohany le olona nentina amam-bavaka vereno, le olona nentina amam-bavaka dia ny finoany hoe. Zavatra nitranga teto teo izy Jesosy andahy intelo ianao mantsy Petera fa hivavaka mba tsy ho levona ny finoanao ahafahanao mitsangana ao aorianan'le fahalavonao. Hitantsika anatin'izany fa tsy le fahalavona ny olana amin'ny tompo fa ianao tokony afaka hitsangana sy hitraka indray ao aorianany mety hoendriky ny fienjeranao raha sanatria mienjera sy lava ianao. Tsy possible nefa ianao ho tafatsangana indray raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Ary matoa Jesosy miteny an'io dia mety maro amin'ny olona rehefa sendran-java tsarotra
dia lasa very hatramin'ny finoany an'Andriamanitra. Nefa eo mihitsy ny tokony maika miazona ny finoantsika isika miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, satria eo amin'izay mitranga mihitsy no ilantsika an Jesosy. Anaty ady Jesosy ny ilainao. Miatrika faharesena ianao, Jesosy ny ilainao. Nahita vavolombelona fandresena ianao, mbola hiteny aminao ny ava mbola Jesosy koa ny ilainao. Satria izy no afaka hitahiry ianao. Tsy ho voahozongozo ny zavatra mitranga ny finoanao an'Andriamanitra. Zany hoe mino an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao, ninona mitranga, ninona miseho. Ao Alleluia. Dia hozy izy ny Hébreu 12:12 ndao le sokafantsika. Hébreu 12:12 ny andininy 2. Io mantsy no finoana. Finoan'ny kristianina hozy izy ny fampianarany. Ny atsasaka ny Baiboly tsy kristianina. Satria testamenta mialohany natongavany Kristy. Biblika fa tsy chrétien. Satria ny kristianina taoriana natongavany Jesosy. Hébreu 12:12 ny anaran'ny tompo. Mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrian'Andriamanitra izy. Io zao finoana kristianina. Fa ny Hébreu 12:12 leo aloha kely eo ihany, sokafana ny Hébreu hoe 12:12 ny andino voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana taloha tsy mitovy amin'ny finoana kristianina. Ny ilaina ny fisiany io finoana io iaingana, ampianatra sy ampiomana ny olona iaina n'ilay finoana hoentin' Jesosy. Fanombohana ny testamenta taloha fa mamarana ny zavatra rehetra eto ambony tantsika amin'ny alalan'ny faneketsika iaina ny testamenta vaovao. Testamenta taloha zao dia ny finoana ho ny fatokinany amin'ny zavatra, zany hoe mitopo kokoa amina zavatra ilay fijery. Rehefa tonga Jesosy, finoana kristianina amin'izay, dia tsy zavatra intsony ilay resahany fa mijery an Jesosy. Samy hafa be zany tsika zany raha vao miverina mino zavatra, ohatra hoe zavatra andeha tsara, zavatra andeha be, mino fa le zavatra ho azoko. Ny tena marina tokony ho avadika le fomba fiteny hoe mino an'Andriamanitra afaka manome an'le zavatra, mino an'Andriamanitra afaka manangana an'le rava, mino an'Andriamanitra afaka manasitrana an'le ratra. Fa eto an'le Hébreu 12:12 tena mazava be fa ny atao hoe finoana dia mibanjina sy mijery an Jesosy. Jereo ny andininy 2 amin'le 12:12 ny anaran'ny tompo. Fa izany no nahatsara laza ny tolo. Tena kekinao finoana tolo le izy hoe, sy ny hoditra taloha le izy hoe. Mihaino tsara tsika. Io finoana taloha io raha ampiasainao mbola mamaly. Fa Andriamanitra nefa nanokatra n'ilay finoana vaovao amin'ny alalan'ny testamenta vaovao, satria tiany ianao tsy iaina intsony ilay karazana finoana taloha fa hanetritena anaika an'ilay karazana finoana vaovao. Marihana fa ny testamenta vaovao dia nanomboka teo amin'ny nandatsahan Jesosy nanomezany ny rahany. Izay midika fa ny fiziriziriana hitoetra ao amin'ny finoana taloha dia toy ny manamaivana ny asaribidiny rahan' Jesosy nanokatra an'le vaovao. Tsy kirety zany tokony ho tonga saina
resy lahatra tsy ampiasa intsony an'le finoana taloha fa anaiky hianatra ifankazatra amin'Andriamanitra aty amin'le finoana vaovao izay atao hoe finoana kristianina. I Abrahama tsy kristianina satria mbola tsy tonga Jesosy. Tamin'ny Abrahama natsangan'Andriamanitra ho rainy mino nampitoera amin'ny fanekem-piankonana ary voalaza fa sakay zan'Andriamanitra. I Abrahama sady tsy kristianina no tsy zanak'Andriamanitra. Enao sady mpanara-dian'i Kristy, manana an'i Kristy, Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra, zanak'Andriamanitra ianao. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Mety hipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ary no navela ho soratana ny testamenta taloha raha toa ka tsy iainana. Ilaina ampahafantarina anao ny fisian'ny nanomboana, atsapahanao ny tsiron'izay novainy satria mafy le taloha fa rehefa tonga Jesosy dia noamorainy le izy sady noatsarainy le izy. Toy izy tsika tsara laza mihitsy ny Ntaolo tamin'io karazana finoana io. Ohatr'izao ny endrika isehoan'le tsara laza. Ao ambany kely eo indray eo amin'ny andininy aiza izy teo fatelo amby telopolo 11:33. Io finoana nampalaza ny Ntaolo io dia toy izao anaran'i Jesosy: nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavany liona. Toy izy koa no 9:7. Namono ny fidedadeda-nafo afaka tamin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjana, tonga nahery tamin'ny ady, nampandositra miramila ny firenena hafa. Davida zao niatrika, niady vao nandresy. Finoana taloha zao zay. Averiko Davida niatrika, niady dia nandresy. Davida olon'ny testamenta taloha nandresy tao aoriana niady. Fa ny olon'ny testamenta vaovao zasy ianao tao aoriana ny fahatongavan'i Jesosy mbola vao tsy misy ninninina dia efa mpandresy. Tena kekinao mpandresy mitehaka ane ianao io avereno mpandresy hiatrika ane ianao io tsy kireto zany zao mpandresy tondray reradreraka fa tsy manova ny mahampandresy ianao ny mety ho farerahana amin'ny serana vetivety satria enao mihitsy ny efa manoatra noho ny mpandresy, tsy noho ny avy aminao sy izay nataonao na niezaka ny vokarinao, fa noho ny amin'ny fiaretan'i Jesosy sy ny fandresen'i Jesosy dia mpandresy ianao zay vao miatrika. Raha eo amin'ny manofo dia tsy ho vitanao mihitsy misaina an'izany. Zay mahatonga antsika anisan'ny secret amin'ny fanamasina. Misy tia fantatra ve ny secret amin'ny fanamasina? Ao zao misy tena wow, tonga dia tena secret be, tonga dia tena secret be misy lizika. Romanina toka vola 9:7, secret anjana be 9:7 sokafa any Baiboly. Ny anaran'i Jesosy zany ka secret. Fa zay taria amin'ny fanan'Andriamanitra secret amin'ny fanamasina ve? Mitarika izy. Zay. Tsy lava be tena mitokana 420 andro dia tena to dia fatianina be dia misy ohatrany zavona midina. Non ka tarihany fotsiny aloha ianao, zay aloha voalohany. Tsy hoe mangirintsana ny lamosiko dia henoko misy miororo ny tany. Tena kekinao mety hitrangy zany hoe fa mitarika aloha izy ho an'izay manaiky ho tarihana. Ny fanamasina tsy hoe mitarika anao botolo. Anatin'ilay botolo misy hoe boto. Fanamasina miandro foana izy ny etaetanao. Na dia mpitarika amin'ny fanamasina dia izay mangeta etan'ny fitarihany no tarihany. Izay tsy te ho tarihany tsy tarihany, na dia te hitarika azy izy.
Mangetaetany fitarian'ny fanamasina ianao. Zany anisan'ny sujet de prière afaka hoentinao ao anatin'le vavaka na ho anao na ho an'izay entinao mambavaka. Tompo, vangio le olona mba angetaeta ny fitarianao. Amen. Zay tarian'ny fanahy am'izay avy eo no mahazo resaka am'le resantsika teo hoe tsy ohatry ny David ianao, tsy hoe miady mandresy vao eny tsara, tsy hoe miady mandresy vao mahazo seza fiandrianana lasa mpanjaka. Fa ianao vao mandray an' Jesosy tonga dia mpandresy sady fanjakam-pisorona. Navadiky Jesosy ny resaka. Mahafinaritra be ny ilay izy. Raha vao tsy manam-potoantsika hiresaka an'izany dia ohatry ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hiatrika ohatry ny David isika. Le ao anatin'ny fosiny saina mihitsy zany tokony ho zakan'le teny rehefa manaikitsika ho tarian'ny fanamasina. Dia mangetaeta. Ny ao anatintsika zany zao avy nandrian'izany teny zany dia tokony ohatry izao hoe tompo tsy te hiverina ohatran'le mahazatra. Tena akaikinao, zany tokony ao anatinao zao hoe tompo tsy te haina ohatran'le mahazatra. Hoe zay miady ny mandresy. Aiza koa misy mandresy nefa tsy miady. Resa tanana ny tananao. Atanana makaiza ny fiainao. Hoentinao aiza amin'inona? Eo atanan'i Jesosy izy fa ianao no mila mangetaeta sekre amin'ny fanamasina mitarika izy. Raha vao ianao zany mangataka hoe fanamasinao tena tsy hitako ny lalakombana fa tario dia hitarika izy. Ny fitarian'ny fanamasina kosa dia hifanarahantsika andro amarena tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy any amin'le takatry ny sainao, tsy any amin'le tianao ary tsy any amin'le eken'ny sainao. Ianao zany tsy afaka hiteny hoe tompo tario andro amaraina hinana pizza. Tsy fitariana zany fa fangatahanao. Ny fitariany mety angivy mba hampasalamany any anatinao. Tandrano amin'izay ilay izy. Exemple izy mba hampazava amintsika hoe rehefa mangataka amin'i Jesosy dia mianara manetry tena. Tompo anjarako ny mangataka. Fa tsy anjarako ny misaina hoe amin'ny fomba ahoana no hivaliany ny vavaka iny. Satria za mpivavaka fa tsy mpamaly vavaka. Tena akaikinao andro maraina zao hoe misy zavatra tsy ampozinao zay hoe mety hitranga le izy hoe fa valan'le vavaka nataonao le izy hoe tiaza taitra hoe asy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Ny finoana ny testamenta vaovao dia finoana napetraka Jesosy, finoana ny ainan'i Jesosy, finoana nataon'i Jesosy, finoan' Jesosy ampianariny antsika tokony ho miasa eo amin'ny fiainantsika. Jesosy dia nandresy teo amin'ny toeranao ary zay fandresen'izay dia omeny ianao. Zay mahatonga antsika ilay hoe manoatra noho ny mpandresy ianao ao aminy. Mbola tsy miatrika ianao dia efa mpandresy. Alleluia. Fa tarian'ny fanahy kosa ianao mba hatsapan'izay fahamarinana izay. Fa raha avy eo amin'ny nofo dia tsy ho takatry ny saina manofo mihitsy ny hoe iza koa tsy miatrika dia mandresy. Inona koa zany? Ao amin'i Jesosy zany. Amen. Ndao tsika hitsangana anao vavaka anankiray. Tompo mangataha amin'i Jesosy ampio atao feno hetaheta mandrakariva atao anatiko mba ho tarianao mangataha amin'i Jesosy ampio tompo teny ho tafatoetra ao amin'le testamenta vaovao zay sokafanao. Tario na dia ohatry ny sarotra be le izy raha maolona fa mora le izy satria miaraka aminao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fotoana maraina. Tsy mitsahatra ianao maniraka mpanompo mandefa teny manangana mampianatra ary indrindraindrindra mampahery. Androany misaotra betsaka. Aoka isy hetaheta-pitariana ao anatin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ampifaliana hitehaka mafy tsara ho an'ny tompontsika dia hiditra amin'ny programa hitondran'Andriamanitra ny teny amin'ny lalam-panompony. Izy fastera bienvenue.
Alleloia. Ndao tsika te tanina mafo ny tompo any amin'ny teny izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alala mpanompo ny maro samihafa izay irahany eo amin'ny fiainantsika. Mahazo adoerana tompo. Miarabantsika tsiray avy tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray. Ndraisantsika teny fiainana foana isan'andro isan'andro. Sa tsy izany? Naiza teny fiainana foana. Mamy anie miaraka amin'i Jesosy. Tena mamy miaraka amin'i Jesosy. Misy zavatra tsy azontsika mihitsiny fa omeny antsika rehefa eo amin'ny fanatrehantsika. Androany maraina dia hitondrantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny asarobidin'ny fifidianan'Andriamanitra sy ny fanatrehany eo amin'ny fiainantsika ao anaty fiombonana. Ny asarobidin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fifidianany antsika ao anaty fiombonana. Tsika moa tsy miala amin'ny fiombonana. Batisa, tamin'ny batisa tsika nanolo tena nandray famonjena. Fa rehefa akariny tsika dia ao anaty fiombonana no ahafantarany antsika. Ny fiombonana amin'Andriamanitra dia fanalahidy anankiray. Ny hoe fiombonana miray tanteraka amin'i Jesosy, mampitoetra ny tenin'i Jesosy, miaina amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, lasa style de vie anao mihitsy ny tia fahamarinana. Alleluia. Ary miaina soetin'ny fanahy masina tsara, mijoro amin'ny fiainam-pahamasinana. Mila fantatsika tsara aloha fa Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany ianao dia hovainy anana ny endriny izay rehetra mazoto miombona aminy eo amin'ny fanatrehany, izany hoe hiampitany fiainany, mampiampita fiainan'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe mananantsika fotsiny izy mba hahalalantsika fahamarinana, fa ny ananantsika mihitsy ny fiainany velona ao anatintsika. Mba fantatrareo ve fa nisy fotoan'Andriamanitra nanova tantaram-piainan'olona be dia be, fa ny fanovan'Andriamanitra tantaram-piainan'olona be dia be tsy hoe mizavatra mitranga ety ivelany ihany, fa ny transformation intérieure ny ao anatin'ny olona mihitsiny dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny hanovan'Andriamanitra ny olona. Ianao zany tsy afaka handroso anahaka an'i Jesosy raha tsy tia miaona amin'i Jesosy isan'andro. Miaona amin'i Jesosy, miray amin'i Jesosy ao amin'ny teniny, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Alleloia. Dia izay mahatonga Jesosy ny teny hoe teny izay lazaiko aminareo, teny izay zaraiko aminareo izy dia fanahy sy fiainana. Nao antsika hijery zavatra anankiray, ohatra, ina zao ilay votoatiny ao ambadiky ny hoe fifidianana teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ilay fanovana an'ilay olona nantsoina ho tonga olom-boafidy. Ny olom-boafidy manko tsy miaina ohatry ny olona nantsoina fotsiny. Aza mionona hatreo amin'ny fahamaliana ny antson'Andriamanitra, fa mandrosoa ho isan'ny olona voafidin'Andriamanitra. Ny fiainan'ny olom-boafidy tsy mitovy amin'ny olona nantsoina fotsiny. Ny olona nantsoina resy lahatra fa marina le teny, fa ny olom-boafidy miroso ao anatin'ny fiainana le teny reny ho tonga vavolombelona hitamaso, hijoroany amin'izay zavatra rehetra ataony ety ambany masoandro. Izany hoe olona hitanao hoe miaina amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, olona tena hoe tia fahamarinana, olona miaina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Eto aloha dia tiako fantatsika tsara fa mila fantatsika fa misy fotoana zao ohatra Mosesy nitondra tena tsotra. Nda sao tena tsotra ny netiny. Io teny io voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy hoe tendrafozany. Tendrafozany netiny ny androndry. Dia rehefa netiny ny androndry io teny io dia tena ordinaire. Azonareo izy. Fa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra no niteny hoe atsipazo eo amin'ny tany. Dia mahatsiaro ny teny Jesosy hoe raha tsy atsipy eo amin'ny tany ozy izy ny voambary dia loha iny aloha izay vao mitsimoka mamokatra. Izany hoe misy zava-miafina ao ambadiky ity le resaka kitsipitsipy eo amin'ny tany ity, fa manina no tsipy eo amin'ny tany le izy. Hoy Jesosy ny fanipazana eo amin'ny tany midika fanetretena. Ianao zany matoa atsipy eny amin'ny tany dia izay mila fantatsika, misy zavatra tian'Andriamanitra ho loha dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho avoaka. Le fitsomoana ane tsy nivelany fa avy ao anaty miafina ao anatin'le akotra. Fa raha tsy teo amin'ny tany le akotra tsy rava le ty ivelany,
amoaka n'lay ao anatiny azanao le puissance ny heriny atao hoe fanetretena ny fanekena ao atsipy zany andao no eritreretintsika tena tsotra nasain'Andriamanitra natsipy teo amin'ny tany dia lasa menarana misy hevony zany rehefa Andriamanitra miteny hoe atsipy misy fotoana ianao tena atsipy mihitsy fa ny problème anao rehefa natsipy ianao tsy maiky ny amoaka ny ao anatinao fa maiky hiazona akotry le fonony ny tianao azonina fa le ao anatiny tsy mety avoaka anao fa ndraindray reny fanipazany reny misy zavatra tsara be ao anatinao aza raisina lafiratsy ny foana amin'ny fiainana hoe fa inona mihitsy ary ny anton'izao zavatra zao fa maninona no atsipy ohatr'izao fa ny zava-dehibe ny fanipazany eo amin'ny fanatren'Andriamanitra sy tsy misy fanatren'Andriamanitra kosa aloha tsy mitovy fa rehefa ianao misafidy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia zao Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany rehefa manaiky atsipy ianao dia mamoaka an'le tsara sy miafina tsy fantatrao izy nefa le tena mety avy aminy amin'le maha izy ianao dia ndao tsika heritreritra anankiray anomelesina makasika momba ny tena le tena tsotra fiandrasan'ondro amin'ny Exode 4 amin'ny Exodosy 4 andeha aingaikaingana kely noho ny amin'ny fotoana amen elana tsy ny elana fondro fa tena marainy zay ny ainga fa tena tsy tena tara ihany tafiditra fa tsy maninona fa ny fahatarana tsy midika akory zany hoe tsy vitantsika eo anatin'ny fotoana fozy ataontsika eo anatin'ny adiny ray amen amin'ny anaran'i Jesosy ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro Exode 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy inoana iaino feoko izy fa hanao hoe tsy miseho taminao Jehova ary hoy Jehova taminy inona no miny tananao dia novaliany hoe tente lesonao amin'ny Mosesy zany le izy dia ary hoy izy atsopazo amin'ny tany iny dia natsipony tamin'ny tany ka tonga menarana dia nandositra azy Mosesy ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ainjeo indray ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny dia naninjitra ny tanany izy ka nandray azy dia tonga tena teny tanany ray tanareo le endriky le tena tsy miova eny tanany Mosesy fa le endriky le tena miova rehefa natsipony Mosesy ao rehefa Andriamanitra no miteny hoe zao ataovy dia mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra ny vokatra dia ozy Andriamanitra hoe raiso indray ny amin'ny rambony aizy dareo nahita tena manandrambo fa lasa manandrambo le tena rehefa tonga menarana satria ny fanaraka amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra ny vokatra hitranga eo dia zao ny zavatra mahavarena anaraka lesona tsara tsika androany maraina fa mahafinaritra be ty zavatra tenenin'Andriamanitra ty Exode 4:20 indray eo amin'ny andininy faharoapolo jerentsika vetivety ny Exodosy 4:4 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy dia nalainy Mosesy ny vadiny sy ny zanany lahy ka nampitaingenany boriky dia niverina ho any amin'ny tany Egipta izy ary nentiny Mosesy teny tanany le tean'Andriamanitra jerenareo le tean'ny Mosesy tsotra rehefa nampiasain'Andriamanitra dia niraiso Mosesy fanoroan'ny teny tanany tsy lasa tean'ny Mosesy tsony fa lasa tean'Andriamanitra hitanao ianao olona tsotra ihany fa rehefa namaly ny antson'Andriamanitra ianao dia ataon'Andriamanitra ohatiny tantaran'le teny satria eto Andriamanitra tsy mandresy lahatra ny Mosesy amina mirakla mila fantatrao aloha zay fa mandresy lahatra ny Mosesy hoe rehefa zany miteny sy maniraka anao hoe mandehana any amin'ny Farao dia aza be famaliana hoe za tsy mahay miteny fa na tena aza ny asaiko atsipinao rehefa manaiky ny teniko ianao dia tonga menarana zany hoe anova ny sainy Mosesy Andriamanitra anome lanja sy mihoatra ny zavatra teneniny noho ny zavatra tsapany sy tanymasony amin'ny maha olombelona azy atsangana aloha ny tanan'izay mandrehako dia fantatrareo aoriana ny obéissance aoriana ny fankatoavanao zay zavatra tenenin'Andriamanitra dia lasa tsy fananany Mosesy tsony le tena fa lasa ninramony tamin'Andriamanitra le tena azonao hoe zay le fahatsapana tokony ananantsika ao anaty fifidiana-pahasoavana isika olona ohatratsika teo aloha ihany fa vao nakatoan'Andriamanitra ianao nanaiky an'olo tena ho an'i Jesosy dia mila tonga saina ianao fa rodolo fan'Andriamanitra io ka ho an'Andriamanitra ianao tsy hanao tsony tenenao akaikinao ianao tsy hanao intsony fa fananan'Andriamanitra vao manomboka ianao namaly ny antson'i Jesosy ny teny hoe Jesosy io tia manolo tena ho anao
noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny terahany atsika tao amin'ny Kristy. Alleloia. Noho izany ozy izy Paoly tsy zatsoa no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny fifidianan'Andriamanitra dia ahatonga ny olona anankiray iova fahatsapana. Iova fahatsapana. Le fahatsapana dia mametraka ny lanjan'ny fisianao tsy velona eo amin'ny nofo intsony fa fananan'Andriamanitra. Tovatra ny tanan'izay mandre. Eto le tena taitra be namaky an'io hatramin'ny farany. Dia eo amin'ny 19 dia hoe netony Mosesy teny tanany lay tehan'Andriamanitra. No zany Andriamanitra afaka mitenen'ny Mosesy, iny teny iny tsy hanao tsony mitondra azy fa iarona indray. Fa tsy hoe rehefa nahita fita amin'ny fampiasana an'le teny ianao dia mikitra an'le tena, anome an'le tena valeur mihoatra no ny teniko indray. Noho izany manomboka androany tsy zatra mampiasa tena. Fa amerina anao any amin'ny teny parole. Dia mahafantatra ozy izy Andriamanitra hoe le tena dia kapoha le vato dia nikapohana tamin'ny tena le vato. Iarona foana mampiasa an'le tena rehefa niaraka amin'izay izy iarona. Fa nisy fotoana anankiray Andriamanitra miteny hoety fotsiny le tena fa tenen'le vato. Satria amerina le fahefana eny ambavany Mosesy Andriamanitra. Dia nefa izy zatra nampiasa tena dia teo ny natavela azy. Manompo an'Andriamanitra dia mily sika maha-olom-bofidy atsika zatra miaino an'Andriamanitra akatoy zay lazainy fa tsy zatra ampiasain'Andriamanitra amin'izay zavatra tsy fahasoavana miny atsika mba ho ampiasaina. Reny rehetrareny fanampiny fa ny olom-bofidy ry havana dia tiako ho fantatrao fa olona ananan'Andriamanitra fahefana. Mbola io resaka teny io ihany. Rehefa monomonina ny zanak'Israely, monomonina ny zanak'Israely isam-poko hoe maninona tsy zay, maninona tsy taranaky dana, maninona raha mba taranaky sakara, maninona raha mba amin'ny fokon'ny Israely 12. Dia monomonina ny zanak'Israely sasa teo lohany daholo eo akaiky ny Mosesy. Dia ozy Andriamanitra zao tiako fantatrareo fa ny fanamarinako dia mahazo aina ao anaty fifidianana. Zay ny fodiko. Amen. Ao amin'ny nomeritoko fa 7:10. Nomeritoko fa 7:10. Ny andiny fa 13 ka hatramin'ny andiny fa 5:20, 7:20 ka hatramin'ny andiny fa 5:20, 5:20 re izy. Lasany jerentsika vetivety. Dia ataonao eo amin'ny tranon'ilay feonan'ireo teandreo zany eo anoloan'ny vavolombelona zay iaonako aminareo eo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra zany, ary ny teny lehilahy zay hofidiko dia hitsimoka. Dia ampanginiko ny fimonomonona ny zanak'Israely amiko zay imonomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra teny iray avy teo aminy araky ny fianakaviany. Dia tena 12 amin'ny taranak'i Jakoba zany, ary ny teny Arona dia teo afovoan'ireo tehin'ireo. Dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehova dia tao amin'ny tranon'ilay vavolombelona ireo tehin'ireo. Zany hoe tamin'io le teny Mosesy iny ihany io teny tany amin'ny Arona io. Dia iny teny iny ihany napetraka teo ampovoa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary noho ny apitso dia niditra tao amin'ny tranon'ilay ny vavolombelona Mosesy arindro fa mitsimika ny teny Arona zay ho an'ny taranaky Levy dia nanaroka sy namony ka namoa Migdala. Dia nentin'ny Mosesy nivoaka hiala teo anatrehan'i Jehova ny tena rehetra eo amin'ny zanak'Israely rehetra dia nijery izy ka samy nandray ny teny avy. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, avereny ny teny Arona eo anoloan'ny vavolombelona ho tehirizina ho famantarana ho amin'ny mpiodina ka dia tsahatra hiala amiko ny fimonoana mba tsy ho faty izy. Hitanareo? Eto zany hitan'Andriamanitra ny fimonomononany zareo. Dia ozy Andriamanitra hoe reo tena maina rehetrarehetra reo angony isam-poko 12 isany dia atovy eo amin'ny fanatrehako. Samy maina koa ny teny Arona azy. Fa rehefa tonga andray alina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia satria olom-bofidy i Arona. Azonareo amin'izay mahasamihafa an'ilay olom-bofidy. Rehefa Andriamanitra ny antso anao dia tsy anjaranao manamary tena. Fa ny fifidianan'Andriamanitra anao no anamarina anao. Zay no mahatsara ny fanolora-tena mamboatra toetra hifanaraka amin'ny olom-bofidy. No ny tiana porofo eo anatrehan'Andriamanitra fa olom-bofidy ampiasainy.
tsy ny finiavanao androso mba hiavaka fa ny fanavahan'Andriamanitra anao amin'ny toe-po ankasitrahany. Zany mahatonga antsika hitanareo a, ty asa fanompony ity tsisy ady voninahitra zany. Fa voninahitra ao an'Andriamanitra rery. Samy manao ny itsin-dalany eny ao anaty fanompona, manao zay ampahafanany ao anatiny ao anatren'Andriamanitra. Teto mbola tsy nanonona an'Andriamanitra mandeha aza hoe zany lehibe indrindra na zany ohatra zao. Jesosy rery ny lehibe indrindra ato. Samy manompo daholo ndreto. Au contraire, zay tena manompo mihoatra eto ny lehibe indrindra eto. Zay manaiky ho ambany sy hanompo an'izy rehetra. Zay ny lazainy Jesosy. Noho izany tsy ady voninahitra ny fanompona. Tsy titra no mitondra ao anaty fanompona fa fanamarina an'Andriamanitra toe-po, fanifidy sy ny antso anao izy. Atovy amen tsara moa re olona. Alleluia. Inona ny zavatra tiana atongavana ao anatin'le izy? Andriamanitra dia tsy manatanteraka fanovany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray aloha voalohany indrindra, tsy namaly ny antsony. Mila mamaly ny antson'Andriamanitra ianao. Le antso avy anantona. Ny antso rehefa miantso Andriamanitra, za zao raha miantso, ohatra hoe miantso amin'ny pasteur ery avy ety dia miala amin'ny pasteur ery dia tonga eto. Zay ny atao hoe mamaly ny antsoko. Zay. Ianao zany raha tsy mamaly ny antson'Andriamanitra dia tsy ho tonga olom-bofidin'Andriamanitra. Satria rehefa hiteny Andriamanitra hoe miantso anao dia manantona azy ianao. Dikan'izay ny olom-boantso mamaly ny antso dia manakaiky an'Andriamanitra aloha. Fa tsy tonga dia manao ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa namaly ny antso ianao dia nifidian'Andriamanitra anao ny asany. Satria ny olom-bofidy manao ny asany tsy hanala baraka an'Andriamanitra fa tsy ny olom-boantso tonga dia miasa. Zay ny mahatonga anao tsy voafora satria tsy namaly ny antson'Andriamanitra ianao fa maiky nisy eo olom-boafidy nefa izy mbola tsy naniraka anao akory, sy nametraka anao isan'ny voafidy, azo nirahana. Rehefa olom-boafidy mantsy ianao tsy hanala baraka azy. Fa raha antso fotsiny no valianao dia mandeha anao. Dia tsy possible hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataonao satria reny mahatonga an'iren'le krizina miracle reny te hiavaka maro, lasa titra ny ekinanao, lasa zavatra be dehibe nefa tsy voatery ho fantatr'Andriamanitra ianao raha izay ny toe-ponao amin'ny fotoana iverenany. Andony itsika hijery zavatra anankiray. Rehefa nanomboka nizarin'Andriamanitra ny fanatrehany Moïse dia nanapahatsapahana izy ny lanjany fafinaretany, tena sensation na fahatsapahana ao anatiny mihitsiny hoe lepe na le fiadanana azony mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia latsa-danja noho ny fiadanana azony eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia zay ny mahatonga ny Mosesy ny teny amin'ny Exode 33 na Exode tonga telo amin'ny telopolo, ozy Andriamanitra hoe andefa anjeriraka eo anoloanao ao izy mba hatateraka ireo famantarana rehetra ireo, zany hoe Andriamanitra efa nanome tsodrano sy fa very hoe mandana fanjery fotsiny dia mety Moïse fa nidonga izy. Zay tsy ala eto raha tsy araka aminay ianao satria reny lanjan'ny fanatrehana ny olom-bofidy no mampiavaka azy dia tia fanatrehana mihoatra noho ny fampiasany. Azonareo le fahatsapana any anaty mihitsiny hoe maha olom-bofidy, ny olom-bofidy tsy hoe tonga hitady Andriamanitra mahagaga fa tsy marefa afinaretana raha tsy eo ny présence na ny fanatrehany sy ny fahafenony eo amin'ny fiainany. Dia ataontsika androso ihany. Rehefa nandray le mena rano Mosesy dia tonga tena indray le izy. Zao fotsiny nefa le tena tsotra teny Mosesy iny rehefa niova mena rano sy lasa tena indray dia lasa tsy teny Mosesy tsony fa lasa teny Andriamanitra indray. Vakio tsara le teny teo am-boalohany. Ary tamin'ny Mosesy nakany Egypta dia tsy nitondra tena tsotra intsony fa nitondra ny tehin'Andriamanitra. Azonareo le izy. Rehefa ianao irahan'Andriamanitra en mission, ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainanao tsisy ianao tsony satria na ianao azy. Eto tsy miteny hoe eto daholo mifanana fa tsisy anareo tsony. Déviation ny anaran'izany. Tsy ny fananareo no ilain'Andriamanitra fa mifonareo. Fa ny zavatra tiako tsindriny eto le fahatsapana ao anaty maha olom-bofidy mihitsy rehefa niona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra.
tena nahazatra Mosesy fa anazy isan'andro. Vao nampiasain'Andriamanitra le tena dia tonga tena Andriamanitra. Raha tena aza ampiasain'Andriamanitra lasa fananany vao may olona. Azonareo amin'izay le fahamarinana ny fantohan'Andriamanitra tsy ny zavatra ao fa ianao. Ianao ny fantohany. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Ianao tsara. Ianao eny ianao ihany. Ianao tsy miova rehefa jereny ety ivelany fa ianao ihany. Fa tiako fantatrao fa ianao nefa tsy la ianao teo aloha intsony. Rehefa ao aminao sy miaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mila ianao manapahatsapana ny asarbidin'ny fifidianany mba tsy halavo anao eny an-dalana. Zay le sekolim-panasitranana. Zao ny zavatra mitranga. Iza moa ny atao hoe Moïse? Moïse dia le tao anaty ranonely ny nakana azy. Zay no tonga ny anarany hoe Moïse. Tao anatin'ny ranonely ny nakana azy. Ranonely aiza? Etỳ tany. Zay. Dia rehefa tonga tao Farao izy, prince d'Égypte, natsangany Farao, taranak'olombelona natsangan'olona. Mpanjaka atao hoe Farao izy. Zay zany ny dimension maha Moïse azy sy nanomezana ny anarany hoe Moïse tao anaty rano nakanay menakavy azy ho ato an-tranonay. Ohatry ny rano eto tany zany io anarany io. Dia zao nisy fotoany Moïse rehefa niezaka teaneo fa izy ny ranon'ny Israely dia namono Egyptianina izy nisetrasetra tamin'ny Egyptianina anankiray mba anehoany fa olona tsy mahazaka tsy fahamarinana izy. Dia mivonoany le Egyptianina nisetrasetra tamin'ny Jiosy na nandevon'ny Jiosy. Fa rehefa tonga tao amin'ny Farao izy dia naseho olona teo ambany fahefan'ny Farao amin'izay. Satria rehefa tonga amin'ny fotoana nanondranany dia nailika tany amin'ny dezera izy na tany anefitra. Satria nambara fa ny zanaky vavin'ny Farao izy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny fotoana niona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay, tamin'ilay afitsy ny etilevina, dia novaina ho rano avy any an-danitra le rano teto an-tany. Azavaiko aminao. Raha vao miona amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy fiainan-danitra amin'izay. Adono ihany no momba ny tany sy ny fireny rehetrarehetra. Hoe voagetsy eto ny fonao, mararirary ny ainao rehefa tsy tanterana ny sitraponao. Reny karazany indisy be dehibe mbola mamatotra teto an-tany reny, tonga dia novain'Andriamanitra, ny transformen'Andriamanitra tanteraka mihitsy Moïse. Zay ny anton'le dezeran'ny lalovana iny. Iny dezeran'ny lalovana iny amin'ny raha natoerana azy amin'izay, tsy Moïse rano teto an-tany intsony, fa Moïse rano avy any an-danitra. Ahoana moa ny fisehoan'izay zavatra izay? Hojerentsika kely eo amin'ny bokin'ny Exodosy ao. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy ao dia misy teny. Zao le teny ao hoe, ary ianao izy izy Exode 4:16 izy izay. Hojerentsika ny Exode 4:16. Exodosy toko faha-efatra ny 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy teny amin'ny olona isolanao, Iarona io, ka izy no solo vavanao, Iarona io, ary ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy. Rano tsiponina tany anaty rano. Moïse dia natao hoe Moïse ny anarany. Ranonely ny nakana azy, rano teto an-tany. Fa taoriny fionan'i Moïse tamin'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe hovaiko pluie ianao, ranon'orana avy any an-danitra. Satria tsy le rano avy any tany atsakain'ny Farao eo ambany fahefany ny ranonely, fa le rano avy any an-danitra melona ny tany. Anisy famelobelobana ho amin'ny fiainan'ny Farao sy ny fanjakany. Dia hozy izy Andriamanitra, omeko promotion ianao. Ianao manompoka androany, tsy ataoko hoe Mosesy le tao an-tranon'ny Farao intsony, fa ataoko hoe Mosesiko. Raha Mosesy ny Farao izy prince d'Égypte, fa raha Mosesy n'Andriamanitra izy Andriamanitra Farao. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Azonareo amin'izay le valin'le fifidiana. Alao aloha avakitsika indray mpandeha. Ary izy teny amin'ny olona isolo anao, ka dia izy no solo vavanao, ary ianao koa ho solon'Andriamanitra aminy. Solon'Andriamanitra amin'ny Farao, fa tsy Andriamanitra akory Moïse.
dia tsy tonga dia mamaika be tsika iteny hoe andriamanitra za andriamanitra iny ianao olona ianao fa ny fidian'andriamanitra. Alleloia. Hovaina tsara le fomba fiteniny hoe any amin'ny salama fa tsy mamaky baiboly fa mba mijereva baiboly kely pasteur Adolphe fa andriamanitra ianareo ozy izy ny tenin'andriamanitra. Mpitondra ny fanatrehantsika dia hitarafa ny hafa ny fisiny. Averenao amin'ny toerany tsara ny fanetretena fa manandriamanitra andriamaniteny io ihany tsy mampiova anareo. Tsy mampiova antsika. Fa miara-miovitsika menakavy. Dia amin'izay fotoan'izay, ombantsika menakavy aneny Tompo. Asandrato ary ny fo. Tena sérieux ve izany valiteny izany. Dao ity antarana mafan'Andriamanitra. Alleluia. Ka misy fotoan'Andriamanitra avelan'ohatrinao tsy peny amin'ny tany eny amin'ny désert zany Moïse. Fa aorian'ny fionana aminy ka mamaly ny antsony dia ny fidiny ny ao ambadiky ny fifidianan'Andriamanitra dia tia ny tanjon'Andriamanitra. Tia ny ho hita fa mahatoky ianao. Zay le valim-pifidianana. Ny valim-pifidianana ho an'izay mahatoky. Fa tsy hoe ianao te hanompo an'Andriamanitra nefa manao izay tianao. Misy zavatra kely tsisy dikany eo amin'ny nofo mbola miazona anao. Tsy libre ianao. Mba hitanao ny devoly eny fetsy azonina eo ianao mba tsy ho tafakatra. Ndao tsika andiny tena. Raha ny Iran ianao ohatra na ny amin'izay toerana misy gera no mipetraka. Na vita building be anankiray tena ataontsika hoe 88 étage. Taroan'olona bomba indray mandeha fotsiny dia miraraka. Dia aiza nefa ranao be dia be ny any Gaza ohatra zany. Olona nanana izy azy manan-karena be any Israely any tany any Gaza. Dia le palestiniana tany palestiniana rava ny bomba indray mandeha anaty guerre tonga dia verina 4000 olona milliardaire. Ny valeuranao tsy miankina amin'ny habetsan'ny zavatra nananao. Fa miankina amin'ny firaisanao amin'Andriamanitra. Raha manana an' Jesosy ianao ka tsy miankina amin'izany tsy ho tapaka lalan-drà mihitsy hoe tsika tsy eto ny fanaperantsika. Raha vao tsy miraikitra ao fonao dia libre ny ao anatinao. Ny anamarinana ny fifidianan'Andriamanitra anao dia misy toe-po anananao ao anaty tsy mitovy amin'ilay toe-po nanananao teo aloha. Rehefa jereny ianao ihany fa ny ao anatinao tsy ianao tsony fa ianao transformé. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Ianao niova le izy. Atao ohatr'izao ny tananao niova ahako. Jesosy io anao ahako. Fanananao aho. Ianao ny tompoko. Ny fanantenao ny ilaiko. Jesosy io ny fanantenao ny ilaiko. Raha resy lahatra ianao dia mitiafa mafy be ao an'Andriamanitra. Tena mahafinaritra mihitsy le hoe nandalo ianao. Ny pasaziny hoe natsipy teo amin'ny tany. Fa nga tadidinareo misy olona anankiray natsipin'i Jesosy teo amin'ny tany tamin'ny fionany teo am-bavadiny Damaskosy. Saoly ihany no nitsangana ny Tamaso dia Paoly ihany koa no nijoro taorin'ilay izy. Fa olona tsy izy tsony mihitsy le Saoly teo aloha taingina soavaly sy le Saoly faharoa sy le Paoly faharoa avy mianjery dia nitsipon'Andriamanitra teo amin'ny lalan'ny Damaskosy sy novainy ho tonga Paoly. Ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ianao ataoko solon'Andriamanitra Farao. Avy any amin'ny tany ianao no sandratro any amin'ny avo. Rano nalaina taony ely ianao fa lasa ranonorana eo tapon-dohan'ny Farao milatsaka. Tsy le atsakainy intsony amin'izay tiany anaovana azy fa le amandimandina ny lohany eo ambany fanapahanao amin'izay tianao anaovana azy. Raisiko eny tana amin'ny mpanjaka ny fahefany dia omeko anao hanapaka fanjakana. Noho izany ny fahefako tsy fahefana miakohaka amin'ny fahefan'ny tany, fahefana avy any an-danitra manapaka ny zavatra rehetra satria namaly ny antsoko ianao. Nanaiky ianao natsipoko eny amin'ny tany dia nanaiky ianao ho faty eo amin'ny nofo.
dia jenareo anie Mosesy zany no tokony hiran'le hira hoe fanatrehanao no lanitra hoay fanatrehanao no lanitra hoay tsy haiko na mba niainina roa ty zavatra anankiray ty fa kely fotsiny injarako azy misy fotoana anao tena reny hoe tsisy nininina ohatry ny maina zany tena ohatry mandalo fahamainana ohatry ny olona rehetra fa enonao mihitsy hoe misy karazam-piadanina tafatoetra ao anatinao fa tsy miketrina mandra-paraina mandra-pariva ny andro ny tarehanao miaina tsisy ketrina satria tsisy fiketronana na petina zay akarina tsy maharetraka manandriamanitra le endrika misy eny amin'ny tavanao ane dia mamaritra ny toe-ponao hoe raha ianao zany miketro dava misy tsy mety eo satria ny zavatra etra lalovantsika tsy natao mpiketrina antsika mihitsy raha ny tena izy fa rehefa feno fanatrehana ianao dia sady tsisy pentina ny tsisy fiketronana zay no natonga n'Andriamanitra ny teny tamin-kaina raha tsara ny toetranao dia ho miramirana ny endrikao nisy fotoana any eo ana tamina olona anankiray zandriko be izy io 5 taona za tsy miteny hoe jeune fefa 7 taona zany olona efa somary zokinjokiny ihany ao a 7 sy 7 fa tsy maninana 3 na 4 men teny zavatra nisy dia hitako izy dia rehefa niona zay dia ozy izy tamiko ary lahy tsy miova nefa zoko izy zany azoko be 10 taona zandroko izy zany zandroko 10 taona dia ozy izy rehefa avy eo fa maninona inona secret de beauté dia ozy tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra amen fanatrehan'Andriamanitra dia inona le fanatrehan'Andriamanitra fa zany eo ihany dia ozy rehefa avy eo manaiky homanin'i Jesosy ho fiangonana tsy misy fiketronana fa tsy hoe isaky miresaka aminao dia miketrona foana ianao isaky misy zavatra renao dia miketrona zao zany tsy misy zavatra tokony akasika ny any anatinao fa rehefa tsara ny fonao dia miramirana ny endrika asetehaka ho an'Andriamanitra halleloja tenenao akaikinao manekenao iombona amin'ny fanatrehany fa eo Andriamanitra no anovanao e avelao ny fanatrehany asa anovanao ao anaty zay no anome antoka ny fisehony amin'ny alalanao amen hozy izy Andriamanitra tamin'ny Paoly tamin'ny Saoly latsaka teo amin'ny vavadin'i Damaskosy jambena masina fa iza moa ianao tompoko talohany najambany a nahitany zany Jesosy Kristy zay enjehanao afaka ny teny izy hoe za tsy nanenjika anao zany fa za kristianina ny enjehako dia avelao Jesosy amaly ny adinao any amin'izay fomba maliny fa tsy nitondra mbavaka ny kristianina hoe donainy eo ambaravarany Damaskosy Saoly surprise ho an'ny Saoly le izy ho an'ny Saoly le izy halleloja voany daraboko Saoly bo tsangana teo izy jamba halleloja nahazo fahagagana izy nahiratra izy teo aloha fa jamba izy ankehitriny dia afa mafy be ho an'Andriamanitra halleloja ohatra zao ianao roatra ka mijoro vavolombelona zany Paoly dia ohatrohatry zao ny teneniny halleloja voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ny feonako tamin'i Jesosy nahiratra teo aloha fa jamba ankehitriny amen ny olona tena niona tamin'i Jesosy dia jamba amboary ny masonao tsy jery zava-poana tsony tsy mitokitoky ndraso
ianao tsy mitiktok tsy mitiktok no masonao tsy mitoktok izay ianao dia hovain'Andriamanitra ianao lasa mandeha any amin'ny zavatra tiany fa tsy makany amin'izay zavatra tianao ntsony. Azonareo fetraka izy mifiarana amin'Andriamanitra zany reo olombelona tsy any amin'ilay zavatra mamaiky atsika fa any amin'ilay zavatra mamaiky azy satria raha tsy valinao ny antsony dia tsy hitany ianao na fantany satria tsy mainky ny ampiasanao izy. Zay no maharatsy ny olona tsy ampifandiniha tena siombonina amin'Andriamanitra melohany fotoana ingany anompo an'Andriamanitra satria mirediredy reny olony ireny. Andriamanitra mamaky ny ao anatiny fanohitra amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ataony ny zavatra iainany. Hitan'Andriamanitra ianao le mitsorika mangingina mandeha mijangajanga mandeha mangalatra misoloky olona manao izay zavatra tsy mety reny. Hitany mihoatra lavitra noho ny fahitany ianao am-piangonany reny. Raha tianao ho fantatra izany tompo kilasy tompo hoavy satria niaizina azy atony mazava eo anatrehany ary izay ataonao mangingina no kabarinany eny ambony tafitrano mialohan'ny iverenany amboary io toepo io maneke io ampandroso ny fanamasina mba afa mifanamasina miasa lalina ao anatinao. Rehefa miasa lalina ao anatinao ny fanamasina lasa tsy tianao izay zavatra tsy tian'Andriamanitra dia lasa tianao be izay zavatra tiany satria ianao mihitsy ny fantohany. Raha tsy zany lany andro eto tsika mandra-piveriny Jesosy satria tsika mantsy pino miandry ny fiverenany fa tsy pino vokipaty alohan'ny iverenany. Zavatra tsy fantatra andreo fa maninona mipaty manokana le tena resetiko mihitsy ny lazain'ny pastera tsy mamoko ny nofonao na tongavanao eto fanovany ao anatinao andresiny zava-misy. Zany mahatonga efa niteny ny ten'Andriamanitra amin'ny Jona voalohany toko faharoa ny 5:10 aza tia zao tontolo zao sy ny zavatra eto amin'izao tontolo zao. Fa raha nisy olona tia an'izao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zany mahatonga n'le firetanao amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy tafatoetra satria ny anomponao an'Andriamanitra ka izao tontolo zao mandalo ihany. Zay zao tontolo zao mandalo nakana fanahin' Jesosy tany anefitra anambazan'le fetsila mampiasa tenin'Andriamanitra mpitodika ny olona amin'izao tontolo zao. Zay nyreseny Jesosy tany anefitra tamin'ny fakapanahandray lasa nampitodian'ny mpitory filazantsara amin'izao hoe raha tsy manan-karena ianao tsy eo Andriamanitra. Aza matahotra ny antra miaraka aminy. Fa rehefa hitan'Andriamanitra mifonao, hitan'Andriamanitra fa tsy mamatotra anao io, meny anao na zato na arivo na tsatatra inona ohatrany tamin'ny jobany ohatra zany. Tena marina mafy ve dia pastera fe zany dia tsy toro prospérité mihitsy. Ny prospérité tsy toriana fa iainana ary ny tena prospérité ara-panalo voalohany indrindra. Inona moa ny soa azon'ny olona ozy Jesosy na ho azony zao. Misy olona zany manan-karembe manan-javatra mbola lazaina be dia be aminareo fa saika mbola tsy zakanareo zany ankehitriny fa rehefa tonga ny amin'ny zoma dia ambarako anareo ihany zany asitiatarana mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Misy zavatra tena tiako anokafana masom-panahinao hoe pino miombona amin'i Jesosy, miaina ny fahasoavan'i Jesosy, fananan'i Jesosy, olom-bofidin'i Jesosy, miasa sainany aminao mihitsy Andriamanitra ny amin'ny fijoroanao androany kitikitihany hatramin'ny fotoana sao tavely ety ianao. Dikan'izay matoa foezina ny fotoana tsy zavatra igalabonana be eto. Zany le defa indisy mipetraka e. Mba jereo ny ady sy filazanady manomboka mitrangy mitady hiditra any amin'le goga sy magoga ny atsika zao e. Efa manomboka misy pôle est sy ouest amin'izay mizara roa. Mila nairana ny sainao efa manomboka mitady akany amin'ny est daholo amin'izay, bascule makany Corée du Nord, any Russie, any daholo ny tatsinanana rehetra, ny Chine, dia ny ato amin'izay ohatra mikitika kely ato ny États-Unis, ny Européanina zany zao mody mbola mibalance kely eo fa rehefa kelikely tsy maintsy aka ny parti any koa me mandroso makany amin'le goga sy magoga le izy. Ary tiako fantatrao fa raha vao zay ny zavatra mitranga dia tafiditra any amin'ny grande tribulation zao tontolo zao raha vao déclenché ny 3e guerre mondiale dia eno ny zavatra misy melohan'io zany Jesosy ny tonga satria tsy tokony ho etsitsony ianao rehefa mitranga io. Dia tena zany zao fotoana zao zao oro zao kely sisa dia lasa zao e. Kely sisa dia lasa zao. Aza mamatotra fo amin'ny resaka daly eto.
amboary ny fo misy eo, alleloia, tsisy eo, amena, alleloia. Fa ianao tsy ory zany ny toerana misy anao eto ambony tany na hiaritra an'izany bebaka izy ianao, fa ny fitiavan'i Jesosy ao anatin'ny fonao. Mety eza ohatra ny Saoly midaraboka menjera amin'ny tany aloha vao tonga Paoly, tontolo roa samy hafa. Paoly taloha amin'ny fidaraboany natsipy teo amin'ny tany ohatran'le tena, sy tahorin'le nenjerany. Rehefa natsangan'Andriamanitra izy dia zahay amin'izay ny onction prochainement. Alléluia. Misy séquence kely fotsiny hozaraina ny onction ny laina tany amin'ny Ananiasy dia apahiratra Paoly natsangana taoriany fidaraboany ny onany tamin'i Jesosy, fa tsy andresena lahatra azy talohan'ny daraboany fa misy Jesosy. Mirakla tsy fanehoana fa misy Andriamanitra, fa ny mirakla manaraka ny fisehoan'Andriamanitra. Mizoma ho avy zao ao amin'ny trampokon'olona Analakely ary ho tohizana ny sabotsy maraina eny bypass tompoko lahy sy tompoko vavy. Trafikena me mahery ny teny androany maraina ambava homana ampometsatra. Halleluja. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Dia misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny teny mpahamarinana izay omenao anay. Zay tena manam-pahatsapana hoe zany teny fiainana zany tsy iainanay zany raha tsy ianao ny miditra tsehatra mikarakara ny fiainanay. Misaotra fa zay ny toy izao dia noho ny fahasoavanao. Misaotra ny mizanakao tsiray avy zay tonga teto androany maraina. Tondra ny fony andre ny teninao mba handray fampahirizana avy aminao. Tonga eto izay tsy eritreritra olona tokony hovaina fa eritreritra ny fiainanay miova mifanaraka amin'ny sitraponao indray. Mitenena aminay isan'andro ambarao amin'ny fiainanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Pitsio zay, ovay zay, feno zay, amasino zay, amarino zay, apahitao ny fahatsaranao zay, atao visan'ny olom-bofidinao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Mazoa toerana vetivety anao fanatritsika eo an'Andriamanitra. Anao fanatritsika eo an'Andriamanitra vetivety dia aorinan'izay dia filazana kely azadiny fa nytoin'le teo amin'ny zoma zao sy amin'ny sabotsy maraina. Lesona tena mahafinaritra nomen'Andriamanitra antsika. Tena mitsotra aminareo fa le izy tsy hoe fafinaretany sofina fotsiny fa novana eo anatintsika. Amen. Ny amin'ny fihetrentsika ny olona mandeha tenin'Andriamanitra eto meno fanamasina diserina mamatanjaka be mihitsy miaino hoe zany zavatra zany tena tsy avy amin'Andriamanitra zany, tsy arak'le nrenesinay zany. Zay hitondrany tompo antsika dia andehanantsika. Tandremo anefa so misy avonavim-panahy ao anatintsika. Fa tsy hatonga antsika avonavina fa voafandrika indray tsika ao anatin'ilay izy raha feno avonavina hoe manomboka hiteny amin'izay hoe ny ao aminay, ao amin'ny Jesosy fa tsy ao amintsika. Amen. Ao amin'ny Jesosy. Dia zao eto tsisy mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra manokana zany na hoe olona spesial. Ny spesial eto Jesosy rery. Ary ianao koa spesial, fazavariana mijery ny maha spesial ny hafa. Lasitra nanamboaranao tonga dia nyrovitin'Andriamanitra dia tsisy anakiroa ohatranao tsony dikan'izay spesial ianao ao ambony. Io endrika io ilay endrik'Andriamanitra tokana, tsy tovizany amin'ny hafa ary tsy tovizanao amin'ny hafa. Fa io ianao reriny eo. Tsisy teo alohanao dia tsisy koa any aorinanao. Noho izany raha very ianao Andriamanitra dia very ny rehetra. Mba ataovy moa ny amalina ny antsony, fa voariny ianao tiany fidiny tsy mba riny mandrakizay ary ao anatin'izay teny fiainan'izay mijoro tsara ao anaty fahatokiana. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, miasa mandrakariva amin'ny fiainan'izay rehetra mahatoky izy ary mijoro vavolombelony teny fahamarinany. Mampitoetra antsika eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra mahery sy ny fiadanany mba hijoroantsika araka ny sitrapony mandra-piaviny. Azadino, mety ho maraina, mety ho hariva, mety ho mamanton'alina, mety maneno akoho ny verenany zanak'olona dia ataovy azo antoka communion ny ilaina. Azavariana be amina miracle zany, mitsanga ho azy zany. Be dia be aminareo mijoro vavolombelona. Pastera za tsy nangataka an'izao akory, azo kitona vavolombelona ve teny ijoro vavolombelona fa rehefa tonga sabotsy tsy hitako izy. Zay fotsiny. Raha tsy maro teriterena kely vao iny fa iny amin'izay joro vavolombelona voninahitra ho an'i Jesosy. Tena ilaina any amin'ny province any vao tsy mandeha ny radio antsika. Io pasteur Berman na vavolombelona.
fa ngamba vetivety eo tonga dia any amin'ny 20 ny olona ndray miantso zany raha teo za nandeha ny etsena za tsy fantatra nydrareo hoe ahoana lefa nandeha ny etsena kely dia za moa tia mandeha amin'ireny mitsongolongoloka reny fa zay fanazatra anatra dia mandeha mijery aho hoe mijery legioma siana tena mandeha misorta kely dia manao kapakapa dia mitondra ohatrany hoe olona tsy fantany pasaradala fa maninona ho an'ny radio tsy mandeha nefa voatapaka ny ray andro tatapakandro azonareo ve tiako tenena noho izany a betsaka ny vavolombelona manaraka atsika ny ambadika any efa manomboka tonga saina tsy kelikely manantona an' Jesosy ao anatin'ilay teny fahamarinana dia tadidio ianao a tompony tsy tokony angatakatany zany hoe olona tokony hijoro lavitra ho modely amin'izao ndao hifaninana ho modely ny Kristy ndao hifaninana iten'Andriamanitra fananana anankiray ihany nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany tsy hoe mandroso be dia navita bildinina vala dia hoe momba antsika Andriamanitra bildinina valinao tsy ohatran'ny Dubai tsisy Jesosy fa ny maha-kristianina antsika manana zay tsy ananan'ny olontsika ao anaty fahasoavan'ny Kristy amen ny fitiavan'ny Kristy dia hoy Jesosy tamin'ny Petera moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavan'ny reto midika izany ndao efanenana ity an'Andriamanitra fa raha voatonga Jesosy Rodolphe ny fitiavanao avy mihoatra noho ny fitiavan'ny anina sy anina sy anina anako dia raha mbola misy olona zany oloanao hitanao hoe tia an'Andriamanitra dia misy dingana ananany fa tsy anananao mba amesasaina so dia tavela ary azany amen raha lava ho ny ahatra veriny kisoa raha lava ny teny dia veriny soa ndao hitsangantsika ny voninahitra an'Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny fotoanandroany aoka ny fotoanandroany ho fanasitrana ny fanahy ny aina ny tenanay fenoy izay Andriamanitra tena faly izay satria Andriamanitra miteny aminay ny Andriamanitray Andriamanitra miasa ny fiainanay ny Andriamanitray aoka ny tsiray avy izay tonga eto Andriamanitra anapahatsapahana an'izao fahamarinana izao Kristy ao anatin'ny fanantenana amin'ny voninahitra efa kaiky ny fotoana zavelanao adaladala izay mbola andeha amin'izay eritreretin'ny saina ihany amin'ny fiheveran-tena hoe marary ny ataon'ny anina tsy mety ny ataon'ny ary zany Jesosy alao hoany fa zao zay tena hiomana tsy ampifandray mihitsy ny fiainam-pananay amin'ny zavatra iainanay andavanandro ifantoka aminao Jesosy ifantoka amin'ny fiverenanao esory zay vesatra rehetra tambesatra ho amponay ka tsy mampijoro anay araka ny sitraponao fa zanak'izay natao atsangana iaina ny sitraponao sy ny programanao mandra-piavinao mandehana ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo manasitrana anao miteny amiko Andriamanitra misy olona eto mivoto amin'ny colonne vertébrale ao amin'ny lamosiny efa ela le izy dia misy fotoana raha voareraka ianao dia manaintaina be le izy fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra manasitrana anao raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy dia reko le izy hoe instantané le izy zao le izy no mitranga zao Andriamanitra no mikasika an'le izy dia tanteraka le fanasitranana anao raiso dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo dia misaora azy koa ny amin'izay zavatra tsy voatery ho voatoniko azazatra miainan'le parole de connaissance hoe misy an'izao fa nanenao koa aza ny aretina rehetra dia nentin' Jesosy tamin'ity akapoka izay ny aretiny 4 arivo taona lasa dia misaora azy fotsiny amin'izay amin'le aretina ilanao fanasitranana saotra Jesosy fa nandratra-po na ny aretina izay mety hoe eo amin'ny tenanay dia ianao ny mpanasitrana anay tenenao Andriamanitra misaotra anao fanisitrananao ny tompo miteny amiko androany maraina hoe isory fotsiny izy efa vita ny zavatra rehetra isory fotsiny izy efa vita ny zavatra rehetra ny fanasitranana confirmena indraindray ny tanantsika ihany amin'ny hoe ametra-tanana marary izy dia ho sitrany ireny confirmena fa nidiakapoka tamin'i Jesosy mihitsiny nefa nitondra fanasitranana ho antsika dia ataovy ao anatin'ny saina sy ny fonao fa le mahatokony efa miasa sady eo amin'ny fiainanao ao anatin'izany rehetrarehetra izany ofafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao rehetra makasitraka Jesosy malala misaotra amin'ny famindrapo misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny zavatra rehetra aoka ny vavolombelonao tanteraka dia sorateny amin'ny pasteur sandratra amin'ny sabotsy fa reko mihitsy Andriamanitra nikasika ianao androany dia misaora azy amin'ny fonao rehetra dia raina ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina
amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra ny matoy zao ahy fa ny fahasoavan'andriamanitra ny matoy zao anareo. Amen. Sekoly amin'ny arabi moa pasteur, sekoly mpanambina